Fananateraka festidia-pahatra tany Ambatondrazaka kosa ny farany herinandro teo Andriamatoa Roland Ratsiraka Flou national ny antoko malagasy tonga saina ao anatin'ilay hetsika fihavanana tour ny fanatsarana ny fambolem-bary ary koa ny mahakasika ny fifidianana eto Madagasikara moa no anisan'ny novoiziny nandritra n'izany fitsidiam-paritra izany. Ambatondrazaka indray no tsidian'Andriamatoa Roland Ratsiraka sy ireo mpiaradia aminy ao malagasy tonga saina na ny MTS ny sabotsy 12 Mey lasa teo. Netomboka tamin'ny famelabelan-kevitra nerahana adevitra tao amin'ny ankamo-fitiavana izay nerahana tamin'ireo tompon'andraikitra tao an-toerana izany hetsiky ny antoko MTS izany. Mahakasika indrindra ny raharaham-pirenena sy ny fifidianana dia ny antso amin'ny tokony hijerena akaiky no avy ny vahoaka malagasy ny tenany fa tsy ho amin'ny tombotsoan'olom-bitsy. Amiko misy olom-bitsy eto Madagasikara mety ho tsara ny tantara ka za aloha dia miteny fa ny laharam-pahamena dia no avy ny vahoaka malagasy 21 millions isan'ny vahoaka malagasy laharam-pahamena no avin'io fa tsy laharam-pahamena kosa no avin'ny olom-bitsy amin'ny lafiny politika sy amin'ny lafiny ekonomia ka raha ohatra ka mankaty ny vahoaka malagasy marina zareo ohatra ka mankaty marina ny firenena satria misy ny tenin'ny filoham-pirenena anankiray zay hoe tsy filoham-pirenena moa fa mitondra ankehitriny hoe mankaty tanindrazana ozy izy dia ny olona sasany ozy tsy mankaty tanindrazana ka mankaty tanindrazana marina izy dia tokony mijoro izy dia manambara mpabe maso fa tsy maintsy miroso ny fifidianana reto olona reto tsy eken'ny fianakaviana iraisam-pirenena ny filatsahana. No mafisin'Andriamatoa Roland Ratsiraka tao anatin'izay hetsika nataony izay fa miompana hatrany amin'ny fampandrosoana, fanabeazana ary ny fanampiana ara-tsosialy ny antoko MTS.